manapaka isika ny teninao no fanovozan-keva anay Andriamanitra oetinay mamakivaky zao fiainan'izao oetinay manohitra ny fanaratsy any amin'ny rivotra te andavy anay te amery anay mampahireza indray favony fiainanao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Matotoko fahenina amby roapolo andeny fahafito amby efapolo ka hatramin'ny fahenina amby dimapolo no mampahireza ny tompo anao indray ry fiangonan'ny malala. Ibebao aingana ny fahalemenao mba tsy hahavery anao. Ibebao aingana ny fahalemenao mba tsy hahavery anao. Zany no afatra izao tenin'Andriamanitra izao ho antsika fiangonana. Ny matotoko fahenina amby roapolo andeny fahafito amby efapolo ka hatramin'ny fahenina amby dimapolo dia mitantara ny samborana ny Jesosy tao anatin'ny herinandro masina tao Getsemane no miseho tantara. Ary ny zavatra mahavariana dia izao nivadika tamin'ny akabeazan'ny olona rehetra mba tsy lazana hoe izy rehetra nivadika taminy noho ny fahalemena. Ary mila mankalesona avy amin'izany isika reo izay nivadika rehefa tsy nibebaka dia very mandrakizay. Izy avy zany eo izany. Ny voalohany Jodasy sy ny fitiavam-bola tafahotra. Ny andininy fahafito amby efapolo ka hatramin'ny fahadimapolo. Fahalemena ny fitiavam-bola. Mila vola isika fa raha ny fitadiavam-bola no kofehy voalohany mandrafitra amin'ny fiainanao ka omenao hoe avelahoana moa zany mivavaka zany fa tia misy asa fanampiny indray eko na hadaingana ary tia azona volako avery anao zany. Jodasy ania ka tena azo atao hoe tena olon-kely tsy mba nifidifidy foana ny tompo ary mbola verika foana fa diso ny filazana hoe misy olona efa nateraka voaozina. Misy milazan'izany mantsy hoe Jodasy nefa voaozina hatrany tsia tena olombavaka Jodasy tena nifidinin'ny tompo tao anatin'ny jiosy an-tapitrisy tsy moramora zany hoe mifidy rombeny-folo ho matoky miaraka amin'ny Jesosy tafidy tamin'izany Jodasy. Avy eo indray mifidy mpitahiry vola afanao tsara fa manana masotsivana enjana tsika mifidy mpitahiry vola zany. I Jodasy no lamo tamin'izy rombeny-folo ka Jodasy tena olona mivavaka tena olona natahotra an'Andriamanitra mihitsy tamin'ny voalohany mahazo an'izany andraikitra zany. Fa rehefa manomboka zatra mahazo andraikitra dia manam-pahefana dia manomboka mivava amin'izay ny fatahorana an'Andriamanitra. Manomboka tsy ampivavaka amin'izay Jodasy miditra tsy kelikely amin'izay devoly. Ary eo amin'izay sehatra iasanao ihany no tadiavan'ny devoly ilika ampidirana fahalemena ovinao. Inona ny fahalemena Jodasy? Ny fitiavam-bola tafahotra. Tonga amin'ilay fitany aina hoe manomboka tsy mahataty mahita vao mahita dia tsy maharesy fakapana. Jodasy zany zao dia tsy nataty nahita ilay vola izay napetraka hotelizy. Dia isika zany mieritreritra hoe raha ataony manodina io dia tsisy mahalala. Marina tokoa zany amin'ny voalohany kanefa tsy ela toa dia tsy maintsy fantatra ihany hoe manana zany fahalemena zany. Ary hitantsika zany fa na ny apôstôly namany aza dia natsikaritra an'izany zay no tonga ny eo amin'ny Jaona toko faharoambin'ny folo andininy fahaenina rehefa nisy an'ilay vehivavy zaka tena natsiaro hoe meloka mpalota tony atrehan'i Jesosy dia nitomany teo amin'ny tongotry ny Jesosy nosorany an'ilay menaka manitra lafo vidy be ny tongotry Jesosy. Dia Jodasy io zany mba miteny hoe izy ao raha mba namidy dia namela sakafo hoan'ny manitra mba afaka kotsy zao izy nararaka fotsiny teo dia hita hoe fa misy katsara ambelatsy. Rehefa ao ilay fahalemena dia te aron'iny fahalemena iny foana. Dia hoe Jaona toko faharoambin'ny folo andininy fahaenina hoe ary Jodasy milaza an'izany tsy noho ny fiahiny malahelo fa satria mpangalatra izy sady mitondra ny kitapo ka naka azy atao anatiny. Dia hitako hoe tsy mahataty mahita dia nandavo azy zay.
le vola 3 vola fotsy zay namadiany Jodasy an Jesosy raha tamin'izany andro zany telo na efa volana eo farafabetsany dia lany kanefa dia natakalony an Jesosy zany dia very ny fiainana matrak'izay eny hatramin'ny fiainany azy izy ihany no namono ny tenany tanao amin'izany le fomba andavony satanantsika rehefa misy fahalemena ka fikiritsika fa tsy mety mibebaka isika lasa mavita amin'ny ratsy kombakomba amin'ny ratsy ireo le mpitondra fivavahana Jesosy dia mialina an Jesosy mifofony ainy mihitsy dia lasa navita ratsy kombakomba tamin'ireo satria lono amin'ny sorona no nanome azy amin'ilay vola fitiavam-bola ny tenin'Andriamanitra ny fototra ny ratsy rehetra. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Fantatro tsara fa ny zava-maniry anankiray tsy mijoro raha tsy efa ao ny fakany ary matozy mijoalajoala be zay dia le fakany koa zay misandrahaka tsara dia izay zavatra raisin'ny fakany any ihany ino milazanao izy azy fa tsy hoe fakana akondrony ao dia lasa mivadika voasary any ambony ery fa zay raha akondrony eo ambany eo dia tsy maintsy akondro miakatra ety dia azagaty ianao fa rehefa tena ratsy le faka ao aminao dia misy hevitra ratsy mivoaka ho azy zany any aminao dia lasa mahavita an'le izy anao rehefa tsy miamana sanatria tahaka ny Jodasy vita le akta ratsy vao manenony efa tara loatra efa vita nandray efa ny amponja vao manenony ary mbola misy fotoana ibebana dia mibeba aingana fa zany no fototro izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao mibeba aingana fa mitompo dia mahay manafaka anao amin'izany ary zay ny faharoazan'ny Jodasy tsy mibebaka izy tsy mibebaka izy fa aleony namono fo aleony namono tena izy amin'ny faharoa i Petera iny amin'ny fahalemeny Petera ny azy indray ny fitiavam-boninahitra andimy mivarika amin'ny 50 ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny 50. Petera zany dia tsikaritra fa teo seholohany amin'ny samy apôstôly rehetra raha vao misy hoe fitenena amin'andry apôstôly dia izy no miazakazaka voalohany tio toko 220 zao no toko 1 eto amin'ny andiny mivarika amin'ny 50 aza moa dia izy mihitsy zany no miseho mba hoe kapiteny mitafika avaty amin'ny Jesosy satria tonga ny miaramila romanina zay miaramila ny mpanjanaka tamin'izany tamin'ny faritra Zimineriana anatin'izany Israely dia mba hiaro amin'ny Jesosy zany dia izy avy hatrany namoaka sabatra dia mikapa ny sofiny miaramila romanina anankiray dia mieritreritra angamba izy zany hoe faly Jesosy fa tena ty aty Petera ty nefa fisehoana hoe mba be voninahitra fa zany kapiteny ary mbola verika fahalemeny zay matimatim-boninahitra zay na iza indrindra ty amin'ny asa-piangonana ary tsikatra sakany zany hainy manodana amin'izany handavonanao tsy ratsy akory ny mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra tena tsara fa raha fanampo tadiavana voninahitra fotsiny handavanao zany raha fanampo isehosehoana fotsiny ainy satana no mampandavanao amin'izany Petera zany amin'izany hafanampo zany tsy mieritreritra zay tena voninahitran'Andriamanitra fa hoe samy lehibe anay tena mahitsy Jesosy nanitsy azy amin'ny 50 ampidiro aingana ny sabatra ao Petera ary nampiny Jesosy ny 17 iverinao Petera fa tsy ain'Andriamanitra raiky ny maneraka anjely miaro ara te hiaro any reto miaramila reto fa ianao no mieritreritra hoe mavita miaro any ary mampieritreritra za amin'ny tenin'i Jesosy zany fitiavam-boninahitra noho ny amin'ny voninahitra fotsiny tsy araka ny sitrako manjary takony hatramin'ny sitrapon'Andriamanitra efa zavatra voasoratra hatramin'ny elo zao Jesosy ary efa tamin'ny andro ny Isaia mpaminany tokoa fitsonjato taona mialoha efa voasoratra zany hoe ny Virjiny dia hiteraka zazalahy ary ny dia kapokaminy no anasitrana rehetra dia nikapoka natao tamin'i Jesosy zany ka manjary takony zany fa le hafanampo sy fitadiavam-boninahitra izay no mamay amin'ny Petera fa
taditsika tsara tantara amin'ny Petera rehefa nisamborony Jesosy dia misy nahatsikaritra Petera hoe aity koa le mafanafony araka taminy nanino Petera nandà izy nandà Petera inona ny antony fantafana le mbola le fitiavam-boninahitra fantako ny olona fa za anisan'ny lehibe mpitarika eo amin'ny apôstôly dia za ve dia ny mpitarika ve dia ho taritaritana dia ho karavasina tahako izao koa tsy mendrika azy zany no le fitiavam-boninahitra lavo Petera izy akoa ny lavo fahatelo sady farany ny vahoaka sy ny miaramila noho ny tsy fananany azon-damosina andininy 5:50 sy ny 6:50 mazava ny tenin Jesosy tamin'ireo andininy 5:50 sy 6:50 ratsorina hatramin'izay aho zay mipetraka nampianatra anareo tao an-kianja amin'ny tempoly tsy naninona ahy nareo da nanaraka tsara ny fampianarana nanasitrana ny aretanareo faly nareo fa no mafimafy ny fanenjehana zao satria efa nandeha amin'izay ny fitorina efa tonga hatramin'ny miaramila mitondra fitaovam-piadiana mafimafy ny fisamborana zao dia mivadika anareo ary zany filazana tsy mahanazon-damosina misy tamin'ny vahoaka reo zany tamin'ny alady ny sampandrofia rehefa vaosy ny olona hoe hosana hosana ho an'ny zanaky Davida zanaky ny avy indrindra dia ahoana mba mioraka koa izy alleloia hosana efatrandro teloandro taorena zay fotsiny rehefa ho samborina Jesosy izy ndray no manao hoe omboy omboy tonga anareo izy misambotra toy ny jola manaiky izy fa tahaka amin'ny jola ilay Jesosy narahana ka zany milazana hoe tena tsy manana azon-damosina ary ny olona tahaka zany dia azo antoka fa tsy miorina ara-pinoana tsy fantany zany hoe rehefa inona moa no tena antony idiarana inona moa ny antony anarahana ny tompo na dia amin'ny sarotra azy ary rehefa tena tsy ampivavaka ianareo rehefa tsy tia mamaky soratra masina manaraka fampianarana tena ara-tsoratra masina dia milaza aminao a mizolozinao foana eo finoana io misy fampianarana kely hafahafa fotsiny manatena dia fa lasy ianao ary rehefa disy fanantenana viananao dia farany anao tsy hivavaka intsony mihitsy fa ny fivavahana rehetra miveronao fa mandisy fanantenana miorena tsara asa manao zany tsy mahanazon-damosina zany mba hoe mpanara-drenitra mba manteny ny olona dia andeha mba manao ny olona dia manao ao fantaro tsara no zavatra ataonao mahereza mandinika soratra masina mivavaka marina n'Andriamanitra mba tsy mimoraora birebena amin'ny fanarahana ny tompo ianao efa hatramin'ny elana efa fantatry ny tompo zany karazana fahalemena rehetra zany no ambarana amin'ny 5:50 efa pahazo ny olona hatramin'ny rehetra zany fa ahoana ny tokony ho fihetsika tsika zany zao tsy ny fampitsaratsara eto tsika mety mana fahalemena daholo mety farafankelo ny ray roa telo tsy ny fampitsaratsara mba itsony tompo atsika ty ampiangonana ary zany indrindra no antanantsika ty raha tsy mahana fahalemena tsony tompo tsy ako inona moa nantony anganana ty fa tsy zany ny fampitsaratsarana hoe rangary ngamba nio ngamba raha kely 10 dia le anao ngamba eritreretinao hoe ray nary fa raha mibebaka nefa ny ranga iny na iny ramatoa iny maninona afahan'ny tompo izy tahaka amitsy izy na dia mena tahaka anjaka azy amin'ny fahotanareo izy dia votsiko tahaka ny oram-panary fa ilehanao zay manamary tena mieritreritra hoe miangamba mbetymbara ihany raha misy iny le fanamarina teny iny le tsy azona famelan-keloka intsony ka soa ihany amin'izao tantara zao soa ihany fa misy tamin'ireo rehetra lavo noho ny fahalemena no mibebaka izy tamin'izy telo tao Petera mba nijeran'ilay filma Jesosy nareo dia mba nahitana zany rehefa avy nandà iny telo izy dia naneno ny ato anino izy avy eo tena gogogo nytomany lasa izy nitokana nandoaliky laza nypaitaka tena nandoaliky ary migogogogo lehilahy lehibe zany Petera zany lehilahy lehibe mba maty voninahitra zany fa tsy namenatra azy intsony ny mandoaliky sy ny gogogogo na teo mason'olo laza
tena mibebaka tokoa Petera, ary taorinan'izay dia tena Petera feno fanetretena. Petera tena andro ny fiangonana nafana fo tamin'ny fitona filazany tsara. Ary na dia matomatora tahaka ny ankabeazan'ny apôstôly aza, rehefa hoe ombona amin'ny fijaliana izy dia nangataka izy hoe zaho izy izy atao vonitsingolika fa aza atao tahaka ny Jesosy fa tsy metrika ny voninahiny. Tena zany ilay olona mibebaka feno fanetretena fa tsy mahatom-boninahitra intsony. Ka ho iaro izao sy alao mety mahana fahalemena. Fantatro ny tompo indray ny olona aza mahafantatra ny fahalementsika. Tsy maninona fa aleo fantany any fa nibebahana vety fa very zereo Jodasy tena ny fikotra dia mahatsiaro Jodasy dia natsiaro maninona mitovy ihany nisy dikana nitovizana izy Petera. Raha jerena aza ny Jodasy ohatrany hoe indray mandeha fa Petera raha i Petera impiry zay no manao promesy amin'ny Jesosy, za kosa moa Jesosy jamais zany hivadika aminao zany eny mason'olona. Raha atao hoe isaina mibetsaka lavitra ny eny Petera noho ny Jodasy, fa Jodasy manamary tena tsy mahafoy le fahalemena, tsy mety mibebaka verina zay. Izy aloha mamono tena dia efa azo antoko zay fa mankany amin'ny fahaverezana. Mainka moa fa tsy mibebaka ianao. Ka zany no afatra ao antsika mba tsy ho veromaina zao fiazakazahana amin'ny andro Pasika izao. Tsy hitanareo mandeha be ve ilay fotoana voaviny anao zay 5 taona lasa mbola sarinao raha mbola averin'ny Facebook na ny meta aminao ohatra vao vakomaly ity mandeha be io fotoana. Ainkany ho anareo zay mbola mitovy dia mba ahazo tandry fianambady hitanao mba vetivety eo dia io indray dia ty fa miteraka dia izy ny tri ary ireo lehibe sahady ty zaonona kely dia iandro roviny arangano tokony ampitso ampieritreritra ny vidéo anankiray zay ary karazana ohatra hoe accident camion voaka tapoka tary amin'ny ilany havanana tariny no tonga dia mifantona amin'ny tomobile samy mandeha mafy aty amin'ny ilany avy aty dia izy izy dia nikipo ny masonao dia lasanao izy. Aty amin'ny lalàna mety hiteny hoe ilay anankiray midiso fa ianao nefa efa maty na disonao nefa samy maty dia maty maka izy makany amin'ny fahaverezana mandrakizay sa makany amin'ny Andriamanitra. Ny mifaty samy mifaty daholo ihany fa vonona ve na ho rarivo zany na ho afaka 50 taona zay no afatra tena mora zay no ady Satana zay mitady irika kely aiza ny irika la antoko ny tanaovana fahalemena ity manana plan Satana io mahery io laza aminao tena mahery. C'est un grand séducteur jereo tsara ny vao manomboka fotsiny amin'ny Genesis dia jereo tsara ny fomba andraisainy lahatra amin'ny Eva dia vomitro makany amin'ny Adama. Raha tsy azo ny Adama zay le izy mivadinao miankohonanao raha miambina tsara no mivady ary amin'ny zanakao ry ndraika miambina tsara anao ka le vadinao ndraika dia iny manao ratra-tarehanao miandavo antsika mianakavy ny tanjony ary zany mantony vavahantsika mahazo tono mibebaka mahazo tono fony tsy adala ny fiangonana manao hoe aisaky ny anaty fampivavana anatin'ny liturgie dia misy vavaka fifonana foana. Ary tsika araka ny tenin'ny Lutera zay réformateur dia hoe sady mpanota mandrakariva no marina mandrakariva. Le mpanota tsy hoe mini manota fa itsika izao raha mijorona trehan'Andriamanitra tsy misy afaka samy laza mihitsy Andriamanitra zao aho tena marina tena masina tsisy na dia kely azy vao mijorona trehan'Andriamanitra masina ianao dia tsy masina isika fa izy ihany manamasina. Ka tsy hoe le teny ratsy ilay nandaka ilay namono ilay nangalatra ilay nijangajanga zay ihany le atao hoe manota fa vao amin'ny eritreritsika fotsiny vao manomboka amin'ny fofotsiny izy dia efa malaky morona amin'ny ratsy ny tenin'Andriamanitra. Ary zany ny antsoina antsika hoe aza miandry asabotsy akory vao hivavaka ifona fa tonga ny ariva alohan'ny matory fantatrao mantsy ianao matory tsy mahatsiaro tena sao dia matory dia matory dia matory mitomakany manao vavavaka fifonana foana tena fidiovana natrehan'Andriamanitra zany maherezy zay ny afatra androany
ibebao angana ny fahalemenao mba tsy aterenao. Amen.